misy fanezanana ihany ao anatin'izy satria ohatry hoe samy miaro ny azy ankilany miaro ny azy mitodika manokana aminao zahay Andriamatoa filohan'ny Repoblika filoham-pirenena. Ny fanambarana izay ataonay eto androany dia manamafy ny vina izay nosoratan'Andriamatoa Rakotomandimy Benjamin Alexis, mpitahiry fitomboka sehampanjakana ministra ny fitsarana, izay ametrahana ny fangaharahana, ny rariny ary ny fahamarinana. Entina ny ministera fitsarana amin'ny fanarahana sy fanajana ny politika famaizana na ny politika penale. Ohatra raikitra ny ady mangatsiaka nikorotana ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana sy ireo mpiasan'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Tezitra mafy ny mpiasan'ny fitsarana manoloana ny fampiatoana mpiasan'ankiefatra tamin'ny asa noho ny fahadisoana arak'asa. Fanapahan-kevitra izay niraisin'ny ministra ny fitsarana Rakotomandimy Benjamin Alexis ny alatsinainy fa 9 ny volana oktobra lasa teo. Manoloana an'ity vaovao ity dia mazava ho azy fa tsy maintsy nanao reaksion ihany koa i Faniry Soerinaivo manoloana an'ity vaovao mahakasika ny mpitsara eto Madagasikara ity. Fa ho an'ireo izay tsy naharaka ny vaovao aloha dia ohatran'izao ny zavatra nitranga. Nisy fianakaviana olon-tsotra nanao fitarainana satria niara-ny fanafihana amin'ny tampiadiana miaro famonoana tamin'ny fomba feno abibiana ary ihany koa nisy fanolanana zazakely vao 9 taona io fianakaviana io. Rehefa natao ny fisavanan'ireo voapanga tamin'ny fanafihana io izay notanterahin'ny mpitandro ny filaminana dia natratrarana fitaovam-piadiana tany amin'izy ireo kanefa votsitra ireo voapanga ireo rehefa tonga teny anivon'ny fitsarana. Tao aorian'ny fitarainana nataon'ireo fianakaviana nisy nanafika ireo dia nanao fanadihadiana hono ny ministera dia avy eo nanamarina ny zavatra nitranga ka avy hatrany dia tonga dia nandray ny fanapahan-kevitra ny ampiato an'ireo mpitsaran'ankiefatra izay namoaka didy ireo. Tsy nitonona ny anaran'ireo mpitsara ireo ary tsy nanambara ny antsipiriany mahakasika ny raharaha ny ministera rehefa voamarina ny tranga. Tsisy nanantona ny ministera kosa ireo mpitsara mialohan'ny fivoriam-be izay natao ireo solotena tao amin'ny ministera ny fitsarana. Marina itona fa ny ministera dia manaja ny faleovan-tenan'ny mpitsara mpamoaka didy ary ireo niaran'ny fampiatoana dia mpitsara amin'ny fampanoafana avokoa. Olona natao anatanteraka ny vaiko mikasika ny politika famaizana izay nikirakira raharaha mahakasika ny fanolanana ary nisy tamin'ireo niaram-bola no zaza 9 taona. Nisy ny raharaha mikasika ny ataka miaramain avec meurtre na alaka miaro famonoan'olona amin'ny fomba felo abidiny. Ny fampiatoana izay niraisina dia niainga avy tamin'ny fitarainana nataon'ny olon-tsotra ary ny fitsiriana na inspection nataon'ny birao voatokana ny lalàna anao izany fanadihadiana izany. Tsara tsindriana fa ireo voakasika ny fampiatoana na sendrika amin'ny mpitsara malagasy dia samy tsy nisy tanatona amin'ny ministera mialoha ny fivoriam-be izay natao androany. Indrindra tsy nitononona ny anaran'ireo voakasiky ny fampiatoana sy ny atsipirian'ny raharaha mba ho fanajana ny zon'izy ireo ary marihana fa mbola andalo filan-kevitsy ny filan-kevim-pifehezana na conseil de discipline izy ireo. Na izany latsana nefa dia misokatra amin'ny ministera fitsarana amin'ny fampidiniana ary amin'ny fampiresana mba ho fanatsarana ny tontolo ny asa fitsarana. Nanao fanambarana pahibe maso ny teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana rehefa niteraka resabe ty raharaha ty fa entitra izy ireo amina zavatra maro dia maro toy ny fanarahana sy fanajana ny politika famaizana momba ny fanolanana, ny von'olona, ny herisetra amin'ny fototra amin'ny mahalasy amin'ny mahavavy, ny fakana ankeriny zava-mahadomelina sy ny sisa ka raha misy mpitsara izay tsy manaja an'ireo fepetra voarakitra ao anatin'ny politika famaizan'ireo dia tsy maintsy mandray fepetra enjana ny ministeran'ny fitsarana mba hiarovana ny vahoaka sy mba hisian'ny fandriampahalemana. Ny mpitahiry fitomboka sehampanjakana ministry ny fitsarana izay nampiato mpitsara efatra avy ao amin'ny fampanoavana fitsarana mba tonga voalohany eto Antananarivo tamin'ny asany noho ny fahadisoana arak'asa. Ny ministeran'ny fitsarana dia mitondra izao fanambarana manaraka izao. Entina ny ministeran'ny fitsarana amin'ny fanarahana sy fanajana ny politika famaizana na ny politika penale momba ny fanolanana, ny von'olona, eriseta mifototra amin'ny mahalahy na mahavavy, fakana-keriny na kidnapping, zava-mahadomelina ary famarinan'olona na traite de personne. Noho izany ireo mpitsara ao amin'ny fampanoavana izay mandika
ny na tsy manaja ny fepetra voarakitra ao anatin'ny politika efa maizina dia tsy maintsy andraisan'ny ministera fepetra enjana. Natao izany mba hiarovana ny vahoaka sy mba hisiany ny fandriam-pahalemana. Dao ariverenantsika amin'izay le fanehoan-kevitry Fanny Soernef teo araka ity nosoratany tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook ity. Nandefa afatra mivantana sady mazava ho an'ny ministry ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin Alexis sy Fanny Soernef. Aminy dia sarinady fotsiny ity fihetsika nataon'ny ministera ny fitsarana fampiatoana mpitsara efatra ity fa tsy tena ady amin'ny kolikoly akory. Toy izao ny voalazan'ny Fanny Soernef tao amin'ny pejiny tao amin'ny tambazotra mpifaneraserana hoe rehefa hanao suspension sans solde mpitsara ihany dia ataovy koa reto olona izay voaroiroy amin'ny resaka kolikoly reto. Reto hitantsika amin'ny sary reto moa izany olona noresahin'ny Fanny Soernef izany, ny ministra teo aloha Imby Kerlaz izay hitantsika eo amin'ny sary ankavia, ny sekretera jeneral'ny ministeran'ny fitsarana teo aloha Aina Gabrielle Savatsara izay hitantsika eo amin'ny ankavanana. Voalazan'ny Fanny Soernef fa samy malaza izy roa hitantsika amin'ny sary reto amin'ny kolikoly. Ny iray ilay eo amin'ny ankavanana mpamoaka gadra ao am-ponja asaina mandoa miliara ary ny iray kosa tratram-body omby ka voaterina metra-pialana izany hoe ny ministra teo aloha moa izany. Nampiny ihany koa fa hoe na lasa solombavam-bahoaka azy izy roa ireo dia mbola afaka hajanona mampitsara azy ary afaka hanokafana poursuite pénale satria talohana solombavam-bahoakan'izy ireo ny zavatra nitranga. Ary rehefa tena hiady amin'ny kolikoly dia reny requin be dia be reny hanombohana azy fa raha tsy izany tsy tena ady amin'ny kolikoly fa sarinady. Farany dia mahitsy ny fangatahana nataon'ny Fanny Soernef hoe aoka izay ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika. Anjanono ny fanomezana baiko mba hineutralisena adversaire. Ankoatran'iny resaka iny dia nangataka tamin'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara ihany koa i Fanny Soernef sady nataony menamena be mihitsy izany fangatahana izany hoe mba avoaka ihany koa ny zava-misy marina ao amin'ny fitsaranao raha higrevy ihany fa tsy misy posta azo ao raha tsy mifanaraka amin'ny ravatomanga. Ny fanazavana azo avy amin'ny filohan'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara koa dia izao. Nametraka fitoriana izy ireo manoloana ny fampiatonan'ireo mpitsara efatra ireo sy ny fanapahana ny karamany araka nambarany Mbitanarivo Andriatsito Arsoa izay filohan'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Manana zo izy ireo hanao fangatahana fanafoanana ny fanapahan-kevitra avy amin'ny ministeran'ny fitsarana. Nanao fangatahana mivantana tamin'ny ministry ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin Alexis ihany koa ny SMM tamin'ny alalan'ity filohan'ity. Ny fangatahana dia ny mba hiverenany amin'ilay fanapahan-kevitra izay niraisiny tamin'ny 27 volana oktobra lasa teo. Tsy nanaja ny paikady izay voafaritry ny lalàna tsy inona ilay fanapahan-kevitra. Tsy ny ministry ny fitsarana ihany no niresahan'ity filohan'ny SMM ity fa ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina ihany koa. Nangataka tamin'ny filoha Andry Rajoelina Mbitanarivo Andriatsito Arsoa mba hijerena manokana ny ministeran'ny fitsarana satria mifanipaka amin'ireo fanapahana izay niraisin'ny ministry ny fitsarana ny vinan'ny filoham-pirenena amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny asan'ny fitsarana eto Madagasikara. Efa vitsy ny mpitsara eto amintsika kanefa mbola hajanona amin'ny asa indray izy ireo fampiatoana izay tsy manara-dalàna akory. Noho ny zavatra izay miantraika tamin'ireo namanay misa efatra ireo fanapahana ny raisina tamin'ny 27 oktobra taona 2024 efa nametraka ny fitoriana izahay satria olona sahala amin'ny olon-tsotra rehetra ihany ny mpitsara manana zo anao ny fangatahana fanafoanana sy angataka ny fangatahana fampiatoana ilay fanapahana ara-panjakana izay niraisin'Andriamatoa ministra. Mitodika amin'Andriamatoa mpitahiry ny fitomokaseham-panjakana izahay sady ministra fitsarana mangataka ny iverenana tamin'ilay fanapahana izay noraisiny nanoloana ireo namanay anankiefatra na ato tamin'ny asany ary notapahana karama. Misy ny paikady izay tsy voahaja tao anatiny izany fandraisana izany fanapahana izany. Mitodika manokana aminao izahay Andriamatoa filohan'ny Repoblika filoham-pirenena sady filohan'ny filan-kevitra ambony mpitsara. Jiro manokana ny eto anivo ny ministeran'ny fitsarana satria raha mivina izay mila tratrarina sy mila tanterahana ho fanatsarana ny tontolon'ny asa-pitsarana eto Madagasikara dia mifanipaka
amin'ireo fanapahana izay raisy nandremato ministra fitsarana. Ny mpitsara tsy ampianisa any ato ampitona amin'ny asa indray amina zavatra tsy manaraka mpakadina lalàna sy lalàna. Ka manoloana an'izany dia nanambara ny filohan'ny sindikany mpitsara eto Madagasikara fa ho fanamariana ny firaisan-kina amin'ireo mpitsara efatra ireo dia nanapa-kevitra izy ireo fa hanao fampisehoan-katezerana eo amin'ny lapan'ny fitsarana ka natao androany talata 5 volana novambra 2024 izany fanehoana firaisan-kina izany. Tsy ataotao fahatany ny fanapahan-kevitra fampiatoana amin'ny asan'ny mpitsara fa misy lalàna mifehan'izany ao anatin'ny sata amin'ny fehan'ny mpitsara. Misy lalàna maromaro tokony andalovana izay vao tokony tonga amin'izany fanapahan-kevitra izany saingy tsy najain'ny ministra ny fitsarana izany. Ohatra fotsiny izao hoe tsy nandalo tany amin'ireo lehibe tao amin'ny fitsarana ty raharaha. Ao anatin'ny sata amin'ny fehan'ny mpitsara dia misy ny lalàna mifehy mikasika ny fandraisana fanapahana ara-panjakana mampiady mpitsara amin'ny asany. Misy procédure napakady tokony arahana ao anatin'ny izy ohatra anankiray teneniko hoe tokony mandalo ny aviana ny fomba fijerin'ireo lehibe chef de cour, chef de juridiction moa zany izay mifehan'ireo mpitsara fa tsy nisy aloha izay zavatra izay. Fa ho firaisan-kinanay sy ho fiarahanay mizaka ny zavatra izay netraika tamin'ireo namanay ireo dia raha mpitso izay raha mpitso talata anatanteraka fanamariana firaisan-kina sy fisentona kely hoe andinika izahay atao hoe journée d'indignation eo amin'ny lampam-pitsarana ny fitsarana tampony eto Madagasikara etsy eto anosy ihany. Noho izay ihany koa hoe tsy fanajana n'ilay pakady na procédure tokony narahana atao anatin'ny fandraisana ny fanapahana ara-panjakana décision administrative, décision de suspension miaraka tamin'ny fanapahana karaman'ireo namana ireo iny dia tsisy asa mandelo eto andram-pitso fa aneo ny hetsika firaisan-kina izay mpitsara rehetra. Toraka zanany koa andreo mpitsara ny afaritany efa napita tamin'ny alalan'ny fivoriam-be izay vao nitanterahana vao teo dia toraka izany avokoa moa izany manerana ny nosy ao anatin'ny zavatra atao hoe journée de solidarité, journée d'indignation ho an'ny mpitsara tsy akanavaka manerana ny nosy. Nisy namalavatra ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny SMM Ambitanarivo Andriantsihoarsoa iny tany amin'ny tambazotra-tserasera Facebook tany. Tonga dia nasehoany mihitsy fa tsy manaiky ny fanambarana izay nataon'ny sindikany mpitsara eto Madagasikara izy ka toy izao ny fanehoan-keviny. Rehefa mpitsara ny tratra manao kolikoly sy fanararotam-pahefana dia miato amin'ny asany ao anatin'ny fotoana fohy dia avy eo averina any amin'ny asany. Fa ankoatr'izay dia atao fanadihadiana eny amin'ny Bianco, avy eo alefa miatrika fampanohavana amin'ny PAC dia tazomina vonjomaika eny an-tanimora. Izany hoe sady voaroaka amin'ny asa no gagazo. Anefa dia tsy nanaiky ny SMM fa nampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Fa tena miseho azy ireo andriamanitra kely mihitsy ireo SMM ireo. Rehefa manao kolikoly dia esorina amin'ny asany sigadraina ohatra amin'ny mpiasam-panjakana rehetra. Ary mila fanohanana andriamatoa ministra ny fitsarana ho hiatrany ity pejy ity fa tena mandray andraikitra. Ministra toy izao no tena ilaina ary mendrika izany toerana ministra izany. Tena tsara tokoa rehefa mandray andraikitra ny ministera, indrindrandrindra moa raha ny eto amin'ity raharaha ity dia ny ministeran'ny fitsarana fa ny zavatra hitantsika rehetra maso anefa hatramin'izao dia maro ireo raharaha izay nilanan'ny ministeran'ny fitsarana na ihany koa ny Bianco, ny PAC izay tokony nandraisan'izy ireo andraikitra. Ohatra mazava tamin'izany izao ilay resaka voandresahan'ny fanirisoerina avy teo ny ministra teo aloha Imbikery Laza sy ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana teo aloha. Fa mbola maro be ihany koa ny zavatra nitranga toy ny afera kolikoly avolenta izay natratrarana Ambodiomban'ny Romivos Andrianarsoa, ny resaka fanondranana harem-pirenena toy ny volamena, ny sokatry ny varika sy ny sisa sy ny sisa. Toa sahalany hoe mikipy maso mihitsy ny ministra ny fitsarana tsy manao fanadihadiana mahakasika an'izany. Natao fonteny ihany iny satria somary mampametra-panontaniana fa anjarantsika tsirairay avy no mandinika an'izany. Mahakasika ny toy ny raharaha androany teny amin'ny lapan'ny fitsarana rehefa tena nitokona tokoa reto mpitsara reto dia nanambara ny filohan'ny SMM Ambitanarivo Andriantsihoarsoa
fa misy ihany ny fanenjanana avy amin'ny ministra ny fitsarana izay manohatra ny hetsika ataon'ireto mpitsary reto. Ny ministera manamafy fa mandray fepetra faran'izay enjana manoloana ny resaka kolikoly izy ireo. Ny syndicat ny mpitsara ihany koa nefa manamafy atsy amin'ny ankilany fa tsy nanaraka prosedura araka ny tokony ho izy ny ministra ny fitsarana tamin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra. Samy tsy misy manaiky diso izany. Ny fanaovana zavatra tsy ara-drariny ary zavatra tsy ara-dalàna mihitsy izay nataon'ny ministra ny fitsarana nahatonga ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara hijoro, izany hoe ny fanaovana fanapahan-kevitra tamin'ny fomba tsy manara-dalàna sy tsy manaraka ny antanan-tohatra. Lasa miteraka eo amin'ny mpiasan'ny fitsarana ny fanapahan-kevitra niraisin'ny ministeran'ny fitsarana iny, hoy ity filohan'ny SMM ity. Mbola tazomin'ireto mpitsara reto ihany koa ny fangatahana nataon'izy ireo teny mba hiverenan'ny ministra ny fitsarana tamin'ny fanapahan-keviny manoloana ny fampiatonan'ireo mpitsara efatra sy fanapahana ny karaman'ireo. Izy kosa ny fifampiresahana eo anivon-drotonta ary hiverina hiasa izy ireo araka ny nambarany. Ilay izy aloha somary azo lazaina hoe misy fanenjanana ihany ao anatin'ilay izy satria ohatry hoe samy miaro ny azy ny ankilany, miaro ny azy andaniny eo amin'ny resaka hoe fifampiresahana décision administrative ilay izy izay ndraisin'Andriamatoa ministra manoloana ny mpitsaranakefatra. Misy ny hoe arak'izay hoe décision administrative izay hoe ahoana moa no itenenanay anazy tamin'izany fotoana tsy fantatray hoe andraisana ny fanapahan-kevitra dia fampiresahana manao ahoana satria izy manisy fanambarana natao hoe tsy mahalala n'izay rapport d'enquête izay fanaizana izany taoriana ny resaka fandraisana an'ilay décision ny resaka eto angambany dia tsapanay ny zavatra tsara daliny tsara kitsiny ary tsy nanara-dalàna tao anatin'ny izy. Izay no nampijoro anay satria aza miteraka orona, miteraka tahotra ho an'ny mpitsara ilay izy eo anivon'ny asa izay atao hoe raha anao an'ity koa ve zaho zao dia mety ahoana mety zavatra etraka amiko. Izay ny ijoro anay satria tokotelo mamasana andro ny anivon'ny ministera fitsarana ny processus supérieur de la magistrature ary ny syndicat afaka miady-hevitra foana isy ny fifampiresahana. Izy mba natonana naseho-nay androany izay atao hoe journée d'indignation izay ny tohin'ny zava-misy izay hiverina ny asa ao aorianan'ny fifampiresahana izay efa nanao ny fanambarana iny ny taty sy fangatahana efa nataonay etasonay. Tamin'ny harivariva teo moa dia nanao fanambarana ofisialy ny ministeran'ny fitsarana. Tsy tena nanonona sy nifantoka tanteraka tamin'ny resaka fampiatsonan'ireo mpitsara efatra tamin'ny asany izy ity, fa kosa miendrika ho valikafatra ho an'ireo syndicat ny mpitsara eto Madagasikara ihany. Hita tao amin'ny pejin'izy ireo tao amin'ny tambazotra mpifaneraserana Facebook moa ity fanambarana ity. Nanao fanamafisana an'ireo vina izay nentin'ny ministra ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin Alexis reto solotena tao amin'ny ministeran'ny fitsarana reto. Ady amin'ny kolikoly sy tany-tandalàna no lahara-pahamehana hoy izy ireo ary maro ihany koa ny tanjona napetraka izy ireo tao anatin'izany. Ho an'ireo izay tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy arak'izany dia omena toromarika fanatsarana na fanaraha-maso na andraisana fepetra avy hatrany. Vonona foana kosa nefa ny ministera hiara-hiasa amin'ireo rafitra isan-karazany ary tafiditra amin'izany ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara. Ny fanambarana izay ataonay eto androany dia manamafy ny vina izay nosoritana-Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis, mpitahiry fitomboka sehampanjakana ministra ny fitsarana, izay ametrahana ny fangaharahana, ny rariny ary ny fahamarinana mba hanana rafi-pitsarana itokisan'ny vahoaka. Apetraka ho ivon'ny laham-pahamehana ny ady amin'ny kolikoly sy ny tany-tandalàna. Ny tanjona dia ny fametrahana fitsarana matanjaka, marina, mahomby, azo ny rehetra isitrahana, manakaiky ny vahoaka ary manaja ny maha-olona. Ho an'ireo izay ninina nanao ny asa tsy araka ny tokony ho izy na fanohitra amin'ireo tanjona napetraka kosa dia omena toromarika fanatsarana na fanaraha-maso na andraisana fepetra izy ireo. Tiana hatrany ny manamafy fa tsy mikely soroka ministera na tsy miteny aza. Amafisina ary ny fiaraha-miasa amin'ireo rafitra isan-karazany toy ny filan-kevitra ambony mpitsara,
ny syndicat, ireo ministera, ny andrim-panjakana hafa, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo fikambana iraisam-pirenena mba hampahomby kokoa ny departemanta. Izay indray ary no mamarana n'iny vidéo iny. Mankasitraka ny ianao hatramin'ny farany, azadino misabone sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.